Molizano anatin'ny pejiny toekarena hatrany kosa isika ato anatin'ny fampalalam-baovao tombontsoa ny antemirany varotra sy ny indostria dia misy ny fikaonandoha ara-toekarena lehibe izay arahany FCCIM miaraka amin'ny BNI Madagascar, Orange Madagascar ary ny Procom izay ho tanterahina any Fort Dauphin ny fivolilana lehibe ny 14 hatramin'ny 16 martsa ho avy izao. Ho fanomezanaina ireo antemirany varotra sy ny indostria sy ireo federasiona ivondronany eto Madagasikara dia mikarakara fikaonandoha ara-toekarena lehibe iarahan'ireo antemirany varotra sy ny indostria malagasy ny federasiona antemirany varotra sy ny indostria eto Madagasikara na ny FCCIM miaraka amin'ny BNI Madagascar, Orange Madagascar sy ny Procom. Nosafidina manoka ny Fort Dauphin izay andray ity fivorina lehibe ity ny 14 hatramin'ny 16 martsa ho avy izao. Ny politikan'ny fédération de politique de décentralisation zany hoe hijerena indrindrandrindra ny arena ny amin'ny faritra ary amin'io ihany koa dia mbola andeha koa ny foire régionale satria ny opportunité ohatran'ireny tsy maintsy trandrahana daholo mba hahafantarany olona hoe inona ny arena ananany faritra io mba azotsika tena hoe mahazo tombony be dabe amin'io zavatra io. Mahatratra 500 ny isan'ireo mpandray anjara andrasana mandritra ity fivoriana ity fotoana ahafahan'ireo antemirany varotra sy ny indostria mifanakalo sy mifampizaratra kefa ity fivoriana ity izay andraisan'ireo antemirany varotra sy ny indostria vahiny maro samihafa anjara. Ho ambeny Madagasikara manokana mpanohana mavitrika ny hetsika dia napetraka laharam-pameana ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toekarena sy ny fanohanana ireo orinasa. Orange Madagascar kosa amin'ny maha-orinasa mampiroborobo ny sehatry ny serasera sy ny fifandraisan-davitra azy dia mikendra trano ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny hetsika toy izao.